20 mandava-taona falahady ao anatin'ny andron'ny misiona ary ao anatin'ny sinoda izay andinihana mahakasika ny fitoriana ny fomba vaovao hitoriana ny vaovao mafaly. Alahady ihany koa izay natokan'ny fiangonana katolika romana miaraka amin'ny Papa Ray Masina hananganana juita natao martiry teto amin'ity toerana Ambiaty be ity tamin'ny 8 jiona 1970. Iaraka idera sy saotran'Andriamanitra isika fa lehibe ny fahamasinan'Andriamanitra. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fahiny Masina. Amen. Ombantsika mianakavy any ny Tompo. Ho tanteraka tokoa ny Zana. Nous écoutons le message du secrétaire d'État de sa sainteté en ce qui concerne cette journée. À l'occasion de la canonisation du Père Jacques Berthier, jésuite, Sa Sainteté le Pape Benoît XVI s'unit volontiers à la joie et à l'action de grâce du peuple malgache. La belle figure missionnaire de Jacques Berthier nous enseigne à être des passionnés de Jésus-Christ. Dans son désir ardent du salut de tous, son action apostolique a été centrée sur l'enseignement du catéchisme et la formation des catéchistes. Son exemple invite les fidèles à connaître la foi chrétienne par le catéchisme. Et il invite tous les chrétiens à être des catéchistes. Sa vie de prière impressionnait tout le monde. À cause de cela, il débordait de charité envers tous, particulièrement pour les pauvres et les malades, soulageant les détresses du corps et de l'âme. Saint Jacques Berthier nous rappelle que l'amour du prochain
à sa source dans l'amour de Dieu pour chacun de nos frères. Il avait un très grand respect du sacrement de mariage et pour en défendre la beauté et l'indissolubilité, il dut subir des tourments. Que sa prière vienne en aide aux couples qui connaissent des difficultés et qu'elle protège la famille. Il a laissé comme testament une grande vie de foi que tous les fidèles malgaches sont invités à développer. Que par son intercession, l'année de la foi renforce la vitalité de l'Église à Madagascar et sur le continent africain. Hirotsaka amin'ny vahoaka malagasy ane nitsodranin'Andriamanitra. Que Dieu bénisse le peuple malgache. Dans ces sentiments, le Saint-Père accorde de grand cœur la bénédiction apostolique à toutes les personnes présentes ici en Biatibé, ainsi qu'à tous les malgaches de l'île Sainte-Marie et à ceux des lieux où il a œuvré, comme à toutes les personnes qui, unies par le cœur et l'intention, prient Saint Jacques Berthieu. Du Vatican, le 8 octobre 2012, Tarcisio Cardinal Bertone, secrétaire d'État de sa sainteté. Vakinam teny gasy fitananantsora-panjakana. Amizao fananganana olo-masina ny mopera Jacques Berthier jésuita izao, miomboka faliana sy fisaorana an'Andriamanitra amin'ny vahoaka malagasy ny Papa Ray Masina Benoît Fahenina-ambinifolo. Mampianatra antsika hifikitra sy ho matimaty amin'ny Jesosy Kristy, ny zoa makasina sy ny santa mapenitra mahamissionnaire ny Jacques Berthieu. Nifototra tamin'ny fampianarana katesisy sy ny fanofanana katesista ny asa-panontena pastoraly nataony, izay nentan'ny faniriana mivaivay hamonjy ny olombelona rehetra. Mitaonareo vahoaka ny andraiketany hahalala ny finoana amin'ny katesisy ny ohatra nomeny. Nentany ho katesista mihitsy ireo kristianina. Nampitolagagany maro ny fiainam-bavaka ny velomany. Vokatr' zany ny baribary ny fitiavan'ny olona rehetra, na nehony fitiavana manokana ireo marary sy mahantra tamin'ny fanalefahany ny fahoriana sy ny fijaliana izy ireo. Mampatsiahy antsika i Masindahy Jacques Berthieu fa miorina ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra eo amin'ny manotrana sy manome voninahitra ny fiangonana amin'izao andro manatantara eto amin'ny firenentsika izao. Arabaina ianao Monseigneur Aubry évêque de la Réunion, ary ianareo évêque rahalahy soroka miara-milanja anakinan'Andriamanitra ny vahoakany eto amin'ity nosy malalantsika ity. Ary eto amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina misy antsika ihany koa. Eo koa ianareo lehibe mpikamban'Andry Jesosy isan-tokony, ary isika vahoakan'Andriamanitra. Tamin'izany andro izany nanatona ny Jesosy Jakoba sy Joany zanaky Zebede ka nanao hoe: ry mpampianatro, tianay mba ataonao aminay izay nangatahanay aminao. Ary hoy izy:
inona no tianareo ataoko aminareo? Dia hoy ireo, aoka ny anankiray aminay mba hipetraka eo ankavananao, ary ny anankiray eo ankavianao any amin'ny voninahitrao. Ary hoy Jesosy taminy, tsy fantatrareo zay angatahinareo. Moa mahasotro ny kapoaka zay nosotroko va ianareo? Na mahazaka ny batemy izay nanaovana batemy ahy? Hoy ireo taminy, zakanay. Fa ho kosa Jesosy, raha ny kapoaka hosotroko dia hosotronareo ihany tokoa, ary ny batemy anaovana batemy ahy dia anaovana batemy anareo ihany koa. Fa raha ny mipetraka eo ankavanako sy eo ankaviko kosa dia tsy ahy no hanome izany, fo an'izay nanamboarana azy ihany izany. Noho ny nandray izany izy folo dia tezitra tamin'ny Jakoba sy Johany, fa natsony Jesosy izy ireo ka nilazany hoe, fantatrareo fa amin'ny fanjakana izao tontolo izao, ny mpife no mitsangana ho tompo mandidy, ary ny lehibe no miseho mpife manam-pahefana. Fa aminareo kosa tsy mba tahaka izany, fa izay teo lehibe indrindra no aoka ho mpanomponareo, ary izay teo ambony indrindra eo aminareo no aoka ho mpanomponareo rehetra. Fa ny zanak'olona tsy mba tonga ho tompony, fa mba anompo ary ahafony ainy ho fanavotana ny maro. Izany ary ny teny ny Tompo, mba hitoerana sy honena ny bebe koa ampotsika amin'izay fandraisana ny Eucharistie izay. Say manolotra ny ainy ho an'ny ondriny rehetra, ny mpiandry ondry tsara, ny rano sy ny tenany dia afoy ny manontolo ho sakafon'izy ireny. Mialohan'izay anefa aloha ao anatin'ny finoana ny FFKM isika maro izany tsika voretona maro be, dia ny finoana tsy mitovy, dia ny katolika irery ihany no asaina handray izany vatana amandrahan'ny tompo izany. Miaraka amin'ny voromailala.